ao anatin'ny faneho-kevitra anatin'izay raha samihafa mafanafana eto amin'ny firenena izay ihany moa manaraka akaiky ny fivoaran'ny toe-draram-pirenena eto Madagasikara ny fikambanana malagasy iray tsy mivaky naneho ny heviny ny fikambanana ary tamin'ny alalan'ny filoha nasionaly ny momba ny raharaha any atsimo sy ny raharaha Zakariasy Patrik. Manameloka ny fandatsahan-draha izay ny famonoan'olona na inona antony ny fikambanana malagasy iray tsy mivaky. Mangataka izy ireo ny hanaovana fanadihadiana manokana ahafantarana izay tena zava-nitranga marina tany atsimon'ny nosy. Ny ato amin'ny mitima dia tsy miaro olon-dratsy kanefa kosa zany dia manao zava-dehibe nen'olombelona ka aminay zany amin'ny mitima dia tokony isy aloha zany ny famotorana akaiky fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia be dehibe loatra zany ny vonoan'olona anatsimoany ka mampiteny mona mihitsy ka izahay zany dia mieritreritra mihitsy zany fa amin'ireo maty ireo dia be dehibe zany ny olona tsy manantsiny amin'izy ireo. Momba ny raharaha-andramena dia manohana ny fahasahin'ny tangalamena Zakariasy Patrik ny laza sy nampafantatra ny marina izay fantany ny fikambanana MITM. Zahay aloha dia miaraba manokana mihitsy ny tangalamena Zakariasy izay saha mihitsy zany ny resaka ny andramena eo apaibe maso satria fantatsika mihitsy zany fa resa be foana io ary isan'ny anakianana mihitsy zany olona maromaro zany io resaka andramena eo fa ny sasany moa tsy mahasamy teny zay fotsiny ny plainte nataon'ny professeur Zafary Bera mikasika an'io tsy misy tohiny ka ny mity maloha zany dia sady mampirisika zany manoana ny Zakariasy anoany tangalamena Zakariasy nefa kosa ny mity ma zany tsy makasitraka mihitsy zany ny fanagadrana Zakariasy satria ny olona miteny ny marina kosa tsy tokony gadraina fa tokony famotorana tokony natao fahatarana marina mihitsy hoe marina ve ny zavatra lazainy Zakariasy sa tsy marina fa tsy tokony hoe io fanagadrana eo. Mifameno amin'ireo fitakiana ireo ny foto-kevin-dehibe ijoroan'ity fikambanana ity dia ny fametrahana ny fanjakana tsaran-tantana sy fampiarana ny demokrasia izay mitsinjo ny fitsinjarana ny harem-pirenena ara-drariny ho an'ny malagasy tsy ankanavaka.